Folo taona tranomaizina Silamany 10 tapitrisa ariary nisy azo nomena ilay ramatoa voahelika tamin'ny raraba Massachusetts 7 miliara ariary raha ny didina avoaka ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny PAC araka ny ango-baovao. Aferan'ny ompana tamin'ny fifidianana vatomamy tentina 20 miliara ariary nataon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ny andron'ny Covid-19 izy ity ratsy aivina. Tsy izay ihany ny raharaha mafanana ina ho nisy kolokolo tamin'ny fitondrana rajoelina raha tsy ilaza fa tsy ny trafikana volamena, ny afera écran plana saringotra olona ambony, ny boilina 777 sy ny maro hafa. Andrasan'ny vahoaka ny toindreo afera goavana ireo, indrindra amin'izao fotoana ny fanavozana izao izay mampietsiketsika ny rafim-pitsarana ho ny mpamakafaka raharam-pirenena. Betsaka ny teny enontsika, betsaka ny zavatra enontsika ka mahakasika tany amin'ny fampianarana na hitantsika an'ireny hoe bombo sucette reny tany amin'ny resaka fiarina teo amin'le hoe fanomezan-tombon-dany ny mpandraraha anankiray na roa telo teto amin'ny firenena, teo amin'nana tamin'ny afiny fizahantany ny fanomezana ny mpinamanamana sy ny kamakama ny lalam-barotra rehetrarehetra, teo amin'ny fanondranana ny arena-kibon'ny tany, ny famadiana azy sy ny zava-mananaina na ny tontolo iainana be da be zany le sehatra potika tao anatin'le izy. Fotoana zao zany andraisana fepetra entitra ary tena mazava tsara ahitantsika ny lalakombana. Tsy ny famogorana ireo tsy maty manota sy rafitra matanjaka amin'ny kolokolo ihany, ilain'ny firenena ny fitantanana mangarara sy tsara tatana amin'izao fanavozana izao raha ny faneho-kevitra hatrany. Hoe manome tombony tokoa ve ny tanora ny fanapahan-kevitra, manome tombony tokoa ve ny mpandraraha ny fanapahan-kevitra, manome tombony tokoa ny tontolo iainana ve ny fanapahan-kevitra, satria raha ohatra ka teo aloha dia ialako tsiny fa raha nateny amin'ny Assemblée nationale na tena solombavam-bahoaka dia manangan-tanana be fahatany no ny tombotsoa samy irery sy tombotsoan'ny antoko politika manokana izay mamono ny toe-karena mazava be mihitsy aty aoriana. Fampiarana ny vérité des prix nanahirana izany eny fa raha itentsika zany hoe na fandrarana na fanafarana ny vary ary efa tokony hiova daholo ao anatin'izany zay nandondana tabatra sy isotomana lakolosa ao anareo mpitonina hoe raiso araky ny tokony izy tokoa re tompoko ny fanapahan-kevitra mba tsy isian'ilay fianjerany na hoe fizakany ny vahoaka valalabe mandry aty ambany aty amin'ny tsy fetezana fanapahan-kevitra. Mbola maro ireo afera malotina na raha-tsendrika ny firenena, afera mifandraiky amina kolikoly, fanodogidina ka isika ny tokony sary-piaro mijoro sary-piaro amin'ilay fanovana fanavozana ny repoblika manomboka any amin'ny fokotany any mihitsy zay fandehan zavatra rehetra any ny ahitana azy. Asa roa tapiarontsika zany io o resinary miaraba. Allo. Salama tompoko. Miaraba topradio de miaraba. Tonga sondray ianao ary. Nisy teninga raverso constate tena nanahitra hoe tsy tokony varina amin'ny zava-pisany morisity. Zany efa tena manetana ny firenena hoe tokony hifatoko ao ny saina manetetika satria ary firenena vola sy tokotokoroa ny zava-pisany morisity. Rariny mihitsy zany ka. Ka tena miala tsiny aminao ohatra mitohevitra aminao hoe tsy tokony hifatoko amin'ny zava-pisy tsika rehetra fa ny energia avoaka malagasy tokony hanaraka ny tsika rehetra satria tena ny arem-pirenena hoa io ary tena vola vahoaka tsy tokotokoroana io. Ka miala tsiny aminao Andriamantoa Ravelso Constant mitovy mihitsy ny hevitritsika. Faharoa manarakaraka zany momba le filoam-panjakana amin'izao. Za mahita hoe tsy dia mihaino loatra izy ary tsy mihaino an'le ato-bahoaka izy satria izao fanaovako azany. Tsy resaka olona nahita fa ny argument ohatra moa amin'ireo le olona tetrena amin'izao dia hoe raha misy raha olona manam-pahaizana ilay firenena hoe dia olona niaraka tamin'izana raha manam-pahaizana raha reo raha tena olona manana volonté politika raha reo hoe tena manana hoe fierté hampatoso firenena reo raha tsy mahantratra teto ambony tany firenena ity fa enina ambin'ny folo taona firenena ity zao mahazo firenena dia zany tsara ty hoe anisika mpanohatra tahaka izao fa tena pisa vahoaka fa miala tsiny aminao tsy mihaino ianao ary tena tsy mihaino ianao miala tsiny aminao fa io olona tompo vola sy ny nalangona vola be teto amin'ny tanàna hoa iny olona naongatsitsy ary efa izy misofoka kelikely ao amin'ny fanjakana misy amin'izao fotoana zao ka io olo raha mahita eo azay tsy piteny hoe ampidiro amin'ny fitondrana io zay fa zay mijery tia velany dia mahita hoe misy tsy mandeha amin'ny voalohany dia izy sotra anareo.
ia zany le tenin'ny faharoa moa zany a dia afatra ho an'ny mpitondra fa raisiko le momba ny zavatra nyteneniko dia mitovy hevitra mihitsy tsika nge zava-dehibe io ary mety ahitana raha hoe vola gasy folo camion dolara efa mihoatra ny budget Madagasikara hitany Maurice fa izao singa ray iny dia apiako zany fa zay tsy ampy amin'ny fanazavako efa misy gouvernemanta efa misy manana fahefana hanohy mifanenjehana an'izy sisa fa izaho eto amin'ity micro ty inona no azoko atao ny azoko atao dia ny mametraka hoe singa ray iny mahatora vatomanga afaka nanao an'ireny dia mbola misy an'reto singa hafa miaraka amin'reto Rajoelina Tsay Christian sy ny le tena fomba manontolo nitondran-jareo ny firenena zay nentiny ohatrany hoe remby le firenena zay le tiako lazaina fa tena miara-miaika aminao hoe zava-dehibe iny tokony ho araha maso iny mba mailotsika fa itsika dia zay tsy maintsy biky mahay fatambary ny ministera ambany gouvernemanta no mahay an'iny fa izaho aloha ny azoko teneniny eto dia ny mampatsiahy hoe zava-dehibe iny tokony ho arahantsika maso fa faharoa tena zava-dehibe goavana singa ray iny ka ahoana ny ataontsika fa ho avy vikeo nandom-pirenena mba tsy hany roa tsy hany telo fa ho zava-pady eto amin'ny tany sy ny firenetsika mitahaka an'ireny fa nisy ny nahatonga azy matoa nisy Ravatomanga nisy Rajoelina nisy Tsay nisy ny fomba fitondran'ireo niaraka atao ao raisana ny antso manaraka raha mbola ka zay sady manao ny atevitsika ino zany ny resaka ny namaneny hoe somary nakany an'izay mety hoe any anatin'ny fandraisana sy ny fomba fijeriny mety misy tsy fanjohina kely fa naizana zany miditra tena marary azy mafy le natondra Vatomanga ka nge lojika ao raisana ary misy antso aloha dia toizana avy eo miaraba Nampiandrasina ny ambonao aza tapaka ao tafiditra miaraba ay zay miditra amin'ny roa volana antsika efa andresana sy ny dikevitra kely ihany teo mikasika ny hoe ao anatin'ny roa volana tokony tafapetraka ny lamina sy mipitsipiso nitondrana an'ilay ay misy antso indray hoany ao raisina aloha allo eny tompoko miaraba miaraba ny mpanao gazety miaraba ny teny tompo radio bon ny tiako resahana dia izao ovina miresaka fokotany mantsy ny Ravelson zao ovina moa nisy fidianana foroam-pokotany farany teto raha tsarotsika dia hoe tamin'ny andron'ny Didier Ratsiraka tamin'ny République faharoa diso 1989 na 90 voniditra ny fanatehirizamita ka 80 zany ny hitanareo anisan'ny tsemboka atao ny rakonson ny amin'ny miakatra ty fireneny dia novaina ho comité local de sécurité avokoa ny mpitondra ny filompokotany zay ny fidimbahoaka tamin'izany fotoana zany tsaroa fa tamin'izany niova tsy olona tsy voafidimbahoaka piasa mpampitanana daholo reny comité local de sécurité reny nanomboka teo zany niova daholo ny olona voafidimbahoaka rehetra fa tindrena le olona mahatsiaro ay ve ilaina le olona fidimbahoaka dia amin'izao ary zao mbola hitanao hoe amin'izao zavatra iainantsika zany dia hoe alana daholo miala daholo ny député miala daholo ny maire reny ange ny olona mifidimbahoaka ninina zany fomba nametrahana azy dia hoe lalabaky oia reny aloha no tokony hoe reny zany hoe solotena-bahoaka zay zany tiako apetraka mikasika an'izay hoe ny akosao tena hoe averina ny resaka fokotany nombona kevitro mihitsy zay zavatra zay fa mba tia-patia fotsiny hoe tamin'ny andro miza moa no nanovana nio comité local de sécurité tamin'izany fotoana zany hiditra amin'le resaka mombany hoe hiditra any amin'ny resaka concertation nationale dia mbola io ihany kio raha tarotsika ny concertation nationale tamin'ny 91 tamin'ireny ireny nahafatesan'ny Ralahy Gaston niakatra teny amin'ny semesonerany natapatongotra nomonja dadamonja jaune dia nefa nivokatry concertation nationale tsisy manaja inona moa ilay tiako raha zany hoe tsisy manaja na zany tena masarotiny anazy zao io resaka séparation de pouvoir io
exécutif législatif judiciaire fa raha mbola ny exécutif foana no mitsabaka any amin'ny judiciaire sy ny législatif inona moa no nahatonga io resaka ravatomanga inona moa mba fahefan-dravatomanga fa iza no miaro an-dravatomanga ratsy hoe la exécutif taika question exécutif mitsabaka any amin'ny judiciaire mitsabaka any amin'ny législatif de tsara fa tokony resaka hoe motion de censure tamin'izay inona nahazo amin'ny taniny mba anontany inona nahazo amin'ny taniny fa mitsabaka rajoelona satria fovany amin'ny ngaravatomanga izy de zavatra rehetra mandalo amin'ny fitsarana resahanao mpitsara rehetra ny fahefan-dravatomanga nozaka ka na zany mahasarotsiny ady izay ahoana no ahafahantsika mametsaka ny séparation du pouvoir marina satria mantsy zany tsy le olona tsy le rafitra ny problème fa le olona mihitsy le olona manaja n'ilay rafitra fa nahalova takarina rafitra eto antsika rehefa tsy hanaja le olona tsisy dikany io ataika ho any tsy manana fahefany ny aravatomanga kanefa nahoana ny aravatomanga no manana afaka mibaiko an'izao super président misaotra anao amin'izay fitenenanao rehetra zay ampiko kely fotsiny hoe nisy ihany fokotany tapomaso tao alolo tao mifidy rona telo ianao de ny district ny manendry zay tena izy fa ity resakitsika ity de le fokotany hanana ny fahefana mahavondrom-bahoaka tsy njara-pahefana azy amin'ny fifampitondrahana eo aminy ka mety ho sedra mety ho karazana inona moa zany ho an'ny fokotany tokony mifampiresaka izy de zao mialohan'ny fikaonandom-pirenena mba hafantatra hoe iza ny tena mba mpitondra tenintsika avato amin'ny fokotany inona le tenintsika entina avy aty na hampandriny atsoratra ary hoe fokotany avato de zao satria raha ny henoko manko asa raha tonga any amin'ny fokotany fa farafaratsiny aloha mba eo amin'ny commune miainga ny fikaonandom-pirenena de zay zany raha ohatra le fokotany zany mba te ho anisan'le firenena mikondo te iombona amin'le firenena sy repoblika vaovao ao raisana ary ny antso manaraka misy mandondona miaraba tompoko miaraba tompo salama tompo so ohatran'ny tea malen'le fanontan'in'le namana teo aloha hoe fananina no afaka nanao an'izany io le resaka ao tao hoe satria napetraka ao Andriamanjaka izy napetraka ao Andriamanjaka izy tena fototra le resaka rehefa ametraka le toe-tsaina hoe tsy fampanjavana resiko amin'le vocabulaire-nao mitsonitsika ka ametraka an'le vaoaka Andriamanjaka de tokony fivanina ny amin'ny fikaonandom-pirenena io zany hoe fiarahamonina ohatran'ny ahoana no apetraka le fiarahamonina teneniko hoe na ny société fiarahamonina civily mbola afaka miverina anao avy eo tapaka avy any aminao iny mety fahalanina fahana raha rotiko ihany tenenana le izy hoe raha voanangana toko politika ary ianao tsy ataotao ohatra nyty ankehitriny fotsiny hoe de asio lazao hoe mpanohatra ianao sa mpanohatra n'izy aloha zao zany raha miaingy zao de hoe mpanohatra ny repoblika ianao le repoblika aleno avoziny ity sa mpanamafy an'io repoblika ampiroborobo an'io ianao zany angamba ny tokony apetraka fa indrindraindrindra misy lafin-javatra tokony ho apetraky ny atoko tsirairay aby daholo mihitsy ohatra ny hoe ny fampanjaka zakana amin'ny anaran'ny atoko betsaka teto ambony tany misy ingany amin'ny firenekafa zao tena enjehan'ny fitsarana mihitsy ny Ramatoa Le Pen zao enjehan'ny Europeanina enjehan'ny Frantsay satria député izy misy ataony hoe assistant parlementaire tsy miasa amin'ny maha-assistant parlementaire azy akory fa aity izy mitroka vola ho atao trésor de guerre ho an'ny atoko fotsiny misy voatendro ministra tato Belgique sa tato Allemagne tsy tsaroko de tena mitroka fananana ho an'ny atoko fotsiny ametrapetrahany tsangan'olona anaty zany tokony hazava tsara amin'ny lalàna mifeny atoko eto amintsika zany satria zany de mahatonga an'le hoe zay voafidina voatendra lasa mpanjaka kely Andriamanjaka moa mpanjaka nge tsy de ratsy fa mandamina ny tany amamonina any amin'ny faritra rehetra any fa le manao Andriamanjaka zay zava-dehibe zay amin'ny atoko sy ny fanaovana politika eto amintsika raisana azy manaraka aloha miaraba
Odio. Eny tompoko. Nitsotra ihany e. Zay eny. Ninona ho atao eto Madagasikara na amin'ny lafin'inona na amin'ny lafin'inona rehefa taniny tsisy disiplinina monsieur Constant ery povy ery maina amboary disiplinina ary mila enjana fa rehefa tsy mandeha amin'izay asa mandany andro aiza ny andohan'izany any amin'ny fanabeazana olona mafiatoka avy eo monsieur Constant dia mbola resanao hoe toesaina ohatrandritra tompoko eny tompoko ka any amin'ny fanabeazana nge razoky a disiplinina ny parti andry zareo a no atao tikano tsy tikano e zay le fa de ny disiplinina apetrakitsika ny fanabeazana apetrakitsika de disiplinina amin'ny fomba ny repoblika zany hoe safidin'ny vahoaka fahefan'ny vahoaka tombontsoan'ny vahoaka de ao anatin'izay ny disiplinina fanaraka amin'izay fa zao ange misy disiplinina tena ny arery ihany fotsiny zay ny eto ka disiplinina zay be sandry zay be trenany am'izay misy azy ihany de tena ampatahoriny daholo ny hafa de disiplinina na orooro ny mahazo. Miaraba. Allô? Miaraba. Ahina kely le radio akaikinao a? Miaraba. Fanahenako tsara mihitsy. Ndawary. Maheno anareo tsara mihitsy fa kevitra reo efa makafaka anareo rehetrarehetra. Zany rehetrarehetra zany. Maheno. Maheno tompoko. Dia tsy maintsy mefara amin'ny fifidianana na ela na oaingana. Sotranao nampatsiahy. Eto ny lasa tamin'izany fotoana izany raha tany Afrika Atsimo Ngara Valomanana dia nanangona vahoaka teo Ambohidatovy ianareo. Ianao Andriamatoa Ravelson Constant anisan'ny tao anatin'izany solitena ampiasam-panjakana irariny Vandrena Toandro Alairandremisesa eny tsara teo ary tena vahoaka dia vahoaka dia vahoaka ny haino anareo teo tamin'izany fotoana izany. Dia fa nitsanganinareo dia tena teka tsy ohatran'izany mihitsy tena teka satria faly ny olona voaray ny zavatra ndesahanareo rehetrarehetra. Tsy fambara dia izao raha misy ny any velany ka hoe hanao fampisehoana mpanakanto iray dia tsy maintsy asena manao fampisehoana izy dia arakaraka le tehaka le olona no azoan'le mpanakanto mamoaka n'le hira. Azonareo ngamba tiako lazay satria voarain'le olona amin'ny antsipiriany ny zavatra miseho sy kabariana ny amin'le hira ny inona moa zany ny solfège ny tononkira voarain'le olona tsara mihitsy ary teka tsisy ohatr'izany ohatran'izany koa teny Ambohidatovy teka tsisy ohatr'izany voarain'le olona ary ny olona tena olon-dehibe dolidoly naray ny zavatra nresahana tamin'izany fotoana izany. Tiako ambara dia arakarak'izay ny itiavan'ny hoe ty olona tia tiany olona ty hiry tia tiany olona voarainareo ngamba tompoko ny tiako lazaina misaotra tompoko. Toizitsika ny adevitra raha misy antso ray dia raisa dia anaraka toka aloha tsika raha tsisy dia fa raha fifidianana no tindrana bavo tenenina teo a dia anakiroa no tsara ho fantatritsika. Voalohany a lalaam-pifidianana zao efa namin'olona tena mihitsy io a tamin'ny 3 etsika fotsy tsy mbola nisy ohatr'izany momba ny fifidianana teto Madagasikara. Mendrika jerentsika iny amin'ny concertation nationale hoe ny lalaam-pifidianana. Fa ny faharoa dia zao tsy misy azo singaniny eto ka ho singanitsika ny lalaam-pifidianana fa na tsara toy inona ary ny lalaam-pifidianana ka raha ohatra le repoblika manontolo a mizotra amin'ny ohatrany teo ihany a dia lasa rajoelina misolo rajoelina rajoely manjaka voalohany a misolo rajoely manjaka faharoa. Zany hoe ny tiako lazaina dia zao na tsara na manao na lalaam-pifidianana na miova araka ny tokony ho izy ty seny manontolo koa fa tsy hoe singaninao raha koto na singaninao raha any na zay nanambady aty seroa seny manontolo sy ny fomba fanendrena azy. Lalaam-pifidianana dia tsy maintsy hovaina fa tsy azo singanina iny a fa tsy maintsy miaraka amin'le fanavozana ny repoblika ihany koa. Ndao naraka ndreto fiaraha-miasa samihafa reto dia